Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Faly miona aminao indray amin'ny anaran'ny tompo eto amin'ny mana isan'andro ary mirary ny fitahin'ny tompo anao ho aminao mandrakariva ny fahasoavany. Anio sika dia andinika soratra masina ary everiko fa mianankiray amin'izay fampianarana sarobidy satria fototry ny fiarahamonina no dinintsika anio. Korintianina 1:7 andininy 1 ka hatramin'ny 9:9 araka izay efa fandarana eo am-pelantanantsika rahateo amin'ny mana isan'andro na ny karatry ny mpiara-mamaky ny baiboly. Alohan'ny andiniantsika zany zava-dehibe izany dia tsara raha mbola miara-mivavaka isika. Andriamanitra raina izay an-danitro misaotra anao indray zahay raha menao zao fotoana izao. Afaka hiara-mandinika ny amin'ny teninao izay mampianatra anay ny lalan-kizoranay. Satria maizina ny lalanay raha tsy eo ny teninao. Samy mihevitra ny tenanay andeha amin'izay fantatra efa mety manko zahay kanefa ny heverina efa mety mazana dia izay mahasoa ny tenanay fotsiny ihany fa tsy mihevitra ny hafa noho ny fitiavan-teny efa misy eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay. Fa saingy izao efa eo ny teninao manoro hevitra anay, manoro lalina anay ary ampo anay ny mankatoa zany mba hahatsara ny fiainanay ary indrindra tompo aminay. Zay efa nandray ny famonjenao amin'ny Kristy Jesosy tomponay dia ny teninao ihany no faniliny tongotra izy fanazavana ny lalanay. Koa dia misaotra anao zahay. Avia ary tompo, avia tario ny sainay hianatra ny teninao ary meonay ny hery hoentinay manatanteraka izany voninahitra ny anaranao. Amin'ny anaranao Jesosy tomponay no angatahana izany. Amen. Hoy aho tany am-piandohana hoe isan'ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana no dinintsika anio dia Korintianina 1:7 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9:10. Tsy hafa izany fa momba ny amin'ny fanambadiana. Ary raha vao resaka fanambadiana no resahana dia mazava loatra fa tena fototry ny fiarahamonina mihitsy zany. Fa rehefa mikorotana ny fanambadiana dia mikorotana ny tokantrano, ary rehefa mikorotana ny tokantrano dia mikorotana ny fiarahamonina, ary rehefa mikorotana ny fiarahamonina dia manjary helo izao tontolo izao. Ary noho izany dia tsara indrindra ny andiniantsika mikasika izany fanambadiana izany. Eto nefa dia averiko indray fa io antsika kristianina indrindra izao fampianarana izao, ho antsika kristianina indrindra ka ho ampiarintsika eo amin'ny fiainantsika kristianina ary dia ampianarintsika ny hafa ihany koa. Sarotra amin'ny hafa ny mankatoa izao raha tsy efa nanaiky an' Jesosy izy. Ary zany indrindra mahatonga antsika hitaona ny olona handray ny famonjena aloha zay izy vao afaka manaiky ny lalàna ny fanjakan'Andriamanitra. Vakitsika ary ny Korintianina 1:7 amin'ny anaran'ny tompo no amakintsika izany. Ny amin'ny fanambadiana ary ny amin'ireo zavatra nosoratanareo dia tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasy behivavy akory izy. Nefa noho ny fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy hanana ny vadiny avy ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy hanana ny vadiny avy. Aoka ny lahy anao izay mety atao amin'ny vavy ary mba toy izany koa ny vavy amin'ny lahy. Ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lahy, ary mba toy izany koa ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy. Aza misara-pandina ianareo raha tsy amin'izay andro sasany hifanekenareo ho andro ivavahana nefa mbola iraisinareo fandrinay indray mba tsy hakany Satana fanahy anareo noho ny tsy faharetanareo. Fandeferina nefa nao anaovako izany fa tsy mandidy aho fa tiako
ho tahakahy ny olona rehetra, kanefa samy manana izay fanomeza-pahasoavana ny men'Andriamanitra azy avy, ka ny anankiray toy izao ary ny anankiray toy izao. Fa hoy izaho amin'ny tsy manambady sy ny mpitondra tena kosa, tsara aminy raha mitoetra tahaka izy, nefa raha tsy maharitra izy dia aoka anambady ihany, fa tsara ny manambady noho ny maimay. Ary ny manambady dia didiko, efa tsy za fa ny tompo, aoka tsy hiala milahy ny vavy. Nefa raha misy efa niala dia aoka hitoetra tsy manambady izy na aoka hody amin'ny lahy, ary ny lahy aoka tsy hiala amin'ny vavy. Fa amin'ny sisa dia hoy izaho, fa tsy ny tompo, raha misy rahalahy manambady tsy mino ary mety mitoetra amin'ny ihany ny vavy dia aoka tsy ialana izy. Ary raha misy vehivavy manambady tsy mino ka mety mitoetra amin'ny ihany ny lahy dia aoka tsy ialana izy. Fa ny lahy tsy mino dia efa masina ao amin'ny vavy, ary ny vavy tsy mino dia efa masina ao amin'ny rahalahy. Raha tsy zany kosa dia tsy madio ny zanakareo, fa raha izany dia masina izy. Fa raha ny tsy mino no miala, aoka izy hiala, na rahalahy na anabavy dia tsy voafehy amin'izany, fa Andriamanitra efa niantso antsika amin'ny fihavanana. Fa ahoana moa no ahafantaranao raha vehivavy na hovonjena ny vadinao na tsia, ary ahoana nanao raha lehilahy na hovonjena ny vadinao na tsia? Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Ny fitsipika voalohany hitantsika eto dia ny hoe tsara amin'ny lehilahy ozy tsy mikasy be vavy akory izy, izany hoe iomoka izy, tsara aminy zany ho izy. Dia hoy ny sasany hoe ho an'ny olona manana fanomezam-pahasoavana ihany zany ekena tompoko, satria sahazarazarena samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, ary izany indrindra no nylazany Paoly amin'ny andininy 7 hoe nefa samy manana izay fanomezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra azy avy, ka ny anankiray toy izao ary ny anankiray toy izao. Fa ny momba ny fanambadiana dia tsara ny milaza eto hoe aoka ny lehilahy samy ahana ny vadiny avy, ary aoka ny vehivavy samy ahana ny vadiny avy. Amin'izao fotoana izao dia misy ny ady hevitra be ihany, ny amin'ny hoe azo atao ny mampirafy rangaty fa nahoanako, ary le namana anankiray zay aza tadidy ny tenenany tamikeo, manginy ianao ozy fa i Abrahama ane ozy nampirafy ary za koa mampirafika, dia zay rolahy zany miara-mipetraka rehefa ny an-danitra. Izao anefa tsy Andriamanitra no nanao tamin'ny Abrahama hoe mampirafesy ianao, fa fantatsika ny tantara fa voaterina nyroka an'io vadiny faharoa io Abrahama, ary ny fampirafesan'ny Abrahama no mbola fototry ny ady mandraka androany eo amin'ny Israelianina sy ny Palestinianina, satria samy miambo ho tompony tany Kanana ny rotonta, satria samy taranaky Abrahama izy. Eo koa ny fisarahana ny hoe ko raha samy taranaky Abrahama ary izy nataon'Andriamanitra hoe Israely, satria ny tany Kanana dia ny men'Andriamanitra ny Israely. Ary ny taranaky Abrahama tamin'ny Sara vadiny, i Abrahama niteraka ny Isaka tamin'ny Sara, Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba natao hoe Israely, ny taranaky Jakoba natao hoe zanak'Israely. Tinambara zany dia izao, tsy nasain'Andriamanitra nananao amin'ny noho ny fahamaimaizana, fitediavana io ray amin'ny olona, amin'ny lehilahy na amin'ny vehivavy noho ny fahamaimaizana, dia hiteraka fijangajangana. Ary noho izany
raha tsy maintsy iray amin'ny lehilahy na amin'ny vehivavy ihany ianao dia aoka ho amin'ny vadinao ary zany mahatsara ny hanambadianao. Ny manambady dia didiko hoe aoka tsy hiala amin'ny lahy ny vavy, nefa raha misy efa niala dia aoka hitoetra tsy manambady na aoka hody amin'ny lahy izy. Hotsarovatsika aloha ny zava-misy tao amin'ny Korintianina, fa ny Korintianina mazava loatra fa talohany nidiran'ny Paoly tany Korinto dia jentilisa ny olona tao, ary rehefa jentilisa ny olona tao nandray ny filazantsara ny olona tao. Rehefa avy eo misy ao amin'ny tokantrano anankiray misy ny lehilahy tsy nandray ny filazantsara fa ny vehivavy nandray azy, misy koa ny vehivavy nandray ny filazantsara fa ny lehilahy tsy nandray ny filazantsara. Hanika ao anatin'ireo olona ao Korintianina tonga kristianina ireo dia ambaran'ny Paoly hoe na tsy niova fo aza ny vadinao dia aoka tsy hiala aminy ianao. Misy manko ny sasany manao hoe rehefa tsy bebaka ianao de ariko ianao de aka ny olona mibebaka. Tsy ekeny zany, tsy ekeny soratra masina mihitsy zany. Tandremo sao ianao mihevitra hoe izy tsy na tsy mety mibebaka ko tsy mety miova foko manjary tsy miady ny ato trano ato fa ndeha ariko izy de akavady miova fo. Tsy ekeny soratra masina izany, tsy ekeny zany. Ary zao nambarany hoe raha misy rahalahy manambady tsy mino ary mety mitoetra amin'ny ihany ny vavy dia aoka tsy ialana izy, na miova fo izy na tsy miova fo izy. Rehefa vadinao ara-dalàna izy dia vadinao zany, tsy ilaina mihitsy ny hoe hitady vady hafa ianao. De tahaka izany koa ny vehivavy ozy, raha tsy mino raha lehilahy aza miala ianao, mijanona eo ihany ianao. Inona ny antony izy? Satria na ny lahy na ny vavy rehefa tiny ny vadinao dia eken'Andriamanitra hoe ho voatokana ho an'Andriamanitra ihany koa io vadinao io, masina ho an'Andriamanitra ihany koa io. Ary ny zanakareo koa dia masina ho an'Andriamanitra ihany koa ny zanakareo. Ary zany no mahatonga ny lalàna eo amin'ny fiangonana ankehitriny ny hoe rehefa mpandray ny fanasan'ny tompo na ny ray na ny reny dia ekena atao batisa zanany. Fa raha ohatra kosa ka tsy misy mpandray fanasan'ny tompo izy mivady dia tsy eken'ny fiangonana naovana batisany zanany, satria izaho sy ny ankohonako raha tsy mila n'olo tena ho an'ny tompo ray na ny reny faravaratsiny dia tsy mety tsy miatra lay hoe izaho sy ny ankohonako dia anompon'i Jehovah zahay. Ary noho izany izy de izao, raha ohatra ka tsy pino ny vadinao aza mitady hisaraka mihitsy ianao, fa ny anjaranao dia matoky lay teny nilazain'ny Paoly hoe minoan Jesosy tompo de ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Fa ilay mpianatra anymaizina tany Filipi tokoa anie, izy no nahita ny voninahitr'Andriamanitra ary nahita ny asan'Andriamanitra tao amin'ny tranomaizina, de izy no nitondran'ny Paoly nakany aminy ary nilazan'ny tompo hoe minoan Jesosy tompo de ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. De mazava loatra fa isy ny ankohonany mihitsy tokoa no novonjen'ny tompo. Fa eto no misy zavatra anankiray, 5:10, raha ny tsy mino no miala aoka izy hiala ho izy, na rahalahy na anabavy de tsy voafe amin'izany, fa Andriamanitra efa niantso antsika amin'ny fihavanana. Io hoe raha ny tsy mino no miala io, ahoana moa ny tena dikan'izany? Misy olona ary tena efa nahitan'izany mihitsy ary avana, efa nahitan'izany mihitsy aho. Raha nitoriteny tany amin'ny toerana anankiray aho ka nandray ny filazantsara lay lehilahy, ny zavatra nisy de izao: nibebaka tamin'ny vaotany izy ary nanolo tena marina ho an'ny tompo, satria tsy nisy fiangonana lay toerana, fa any ambanivohitra tsy nisy fiangonana, dia nanolo tena nitady fiangonana hanoloran'ny tena ho an'ny tompo lay lehilahy. Ary zao ny zavatra nitranga ho lay raha matota ho aminy hoe raha ivavaka izany ianao de za tsy atoetra fa veloma ianao fa lasa, de iny tokoa izy ny lasa ary ihany, fa tsara ny manambady noho ny maimay. Zany hoe ny firaisanao noho ny fahamaimaizana, fitediavanao iray amin'ny olona, amin'ny lehilahy na amin'ny vehivavy noho ny fahamaimaizana de hiteraka fijangajangana. Ary noho izany raha tsy maintsy iray amin'ny lehilahy na amin'ny vehivavy ihany ianao
de aoka ho amin'ny vadinao ary zany mahatsara ny hanambadianao. Ny manambady de didiko hoe aoka tsy hiala amin'ny lahiny vavy, nefa raha misy efa miala de aoka hitoetra tsy manambady na aoka hody amin'ny lahy izy. Hotsarovatsika aloha ny zava-misy tao amin'ny Korintianina, fa ny Korintianina mazava loatra fa talohany midiran'ny Paoly tany Korinto dia jentilisa ny olona tao, ary rehefa jentilisa ny olona tao nandray ny filazantsara ny olona tao, rehefa avy eo misy ao amin'ny tokantrano anankiray misy ny lehilahy tsy nandray ny filazantsara fa ny vehivavy no nandray azy, misy koa ny vehivavy nandray ny filazantsara fa ny lehilahy tsy nandray ny filazantsara. Hanika ao anatin'ireo olona ao Korintianina tonga kristianina ireo dia ambaran'ny Paoly hoe na tsy niova fo aza ny vadinao de aoka tsy ala aminy ianao. Misy manko ny sasany manao hoe rehefa tsy bebaka ianao de ariko ianao de aka ny olona mibebaka. Tsy ekeny zany, tsy ekeny soratra masina mihitsy zany. Tandremo sao ianao mihevitra hoe izy tsinona tsy mety mibebaka ko tsy mety miova foko manjary tsy miady ny ato trano ato, fa nde ariko izy de aka vady miova foa. Tsy ekeny soratra masina zany, tsy ekeny zany. Ary zao nambarany hoe raha misy rahalahy manambady tsy mino ary mety mitoetra amin'ny ihany ny vavy de aoka tsy ialana izy, na miova fo izy na tsy miova fo izy. Rehefa vadinao ara-dalàna izy dia vadinao zany, tsy ilaina mihitsy ny hoe hitady vady hafa ianao. De tahaka zany teo ny vehivavy ozy, raha tsy mino raha lehilahy aza miala ianao, mijanona eo ihany ianao. Inona ny antony izy? Satria na ny lahy na ny vavy rehefa pino ny vadinao dia eken'Andriamanitra hoe ho voatokana ho an'Andriamanitra ihany koa io vadinao io, masina ho an'Andriamanitra ihany koa io. Ary ny zanakareo koa dia masina ho an'Andriamanitra ihany koa ny zanakareo. Ary zany no mahatonga ny lalàna eo amin'ny fiangonana ankehitriny amin'ny hoe rehefa mpandray ny fanasan'ny tompo na ny ray na ny reny de ekena atao batisa zanany. Fa raha ohatra kosa ka tsy misy mpandray fanasan'ny tompo izy mivady dia tsy eken'ny fiangonana inaovana batisan'ny zanany, satria izaho sy ny ankohonako raha tsy mbola no tena ho an'ny tompo baina ny reny faravaratsiny dia tsy mety tsy miatrana hoe izaho sy ny ankohonako de anompon'i Jehovah zahay. Ary noho izany izy de izao, raha ohatra ka tsy pino ny vadinao aza mitady hisaraka amin'ny mihitsy ianao, fa ny anjaranao dia matoky lay teny nilazain'ny Paoly hoe minoany Jesosy tompo de hovonjena ianao sy ny ankohonanao. Fa ilay mpianatra anymaizina tany Filipy tokoa ani, izy no nahita ny voninahitr'Andriamanitra ary nahita ny asan'Andriamanitra tao amin'ny tranomaizina, de izy no nitondrany Paoly nakany aminy ary nilazan'ny tompo hoe minoany Jesosy tompo de hovonjena ianao sy ny ankohonanao. De mazava loatra fa isy ny ankohonany mihitsy tokoa no hovonjen'ny tompo. Fa eto no misy zavatra anankiray, 5:10, raha ny tsy mino no miala aoka izy hiala ho izy, na rahalahy na anabavy de tsy voafe amin'izany, fa Andriamanitra efa niantso antsika amin'ny fihavanana. Io hoe raha ny tsy mino no miala io, ahoana moa no tena dikan'izany? Misy olona ary tena efa nahitan'izany mihitsy ary ava, efa nahitan'izany mihitsy aho. Raha nitoroteny tany amin'ny toerana anankiray aho ka nandray ny filazantsara lay lehilahy, ny zavatra nisy de zao: nibebaka tamin'ny vahontany izy ary nanolo tena marina ho an'ny tompo, satria tsy nisy fiangonana lay toerana, fa any ambanivohitra tsy nisy fiangonana, dia nanolo tena nitady fiangonana hanoloran'ny tena ho an'ny tompo lay lehilahy. Ary zao ny zavatra nitranga hoy lay raha matota ho aminy hoe raha ivavaka zany ianao de za tsy atoetra fa veloma ianao fa lasa, de iny tokoa izy ny lasa ary de lasa tokoa. Mazava loatra moa aloha fa tany am'zany tany ambanivohitra nalehako zany a dia tsy nisoram-panambadiana kory izy fa io nivady ny tao an-trano tao. Fa eto no olana hoe ahoana ary zany, hoe raha ny tsy mino ny miala aoka izy hiala, na rahalahy na anabavy de tsy voafe am'izany, fa Andriamanitra efa niantso antsika amin'ny fihavanana. Misy fotoana sasany, misy ho fotoana sasany zay tena rehefa tena manolo tena ho an'ny tompo ianao
dia lasa tsy hity zay alehan'ny vadinao, tsy zakan'le hoe iara-mivavaka izany ano tena ao amin'ny tompo izany. Ary misy fotoana tahaka izany mihitsy any izy tsy hity zay alehany, firy taona tsy hity zay alehany, ary renao izy rehefa avy eo hoe efa niteraka roany izy any ambadika any, na niteraka anankiray hony izy any ambadika any, efa mahana vady kely hony izy any ambadika any. Amin'izay fotoan'izay ve de omen'Andriamanitra tsiny ve ianao raha ny fanarahanao ny tompo nahatonga azy hiala, ary nahatonga azy avy eo izy mihitsy indray ny mangataka divorce mba azony manambady le olo-kafa ary. De zay no azo ampiarana ity teny ety hoe raha ny tsy mino ny miala na rahalahy na anabavy de tsy voafe amin'izany. Inona moa ny dikan'izany? Rehefa miala izy ary lasa miaina tany amin'ny fijangajangana nanambady olon-kafa ary tsy hitanao tsony zay anaovana azy, ka nangataka divorce izy, efa niteraka rona telo izy tany ambadika any, na efa miaina amin'ny vehivavy hafa izy any ambadika any, efa nanitsakitsaka ny fanekena ny fanaovana ne izy, ary ny tompo no ny laza raha misy misaotra ny vadiny afa-tsy nohon'ny fijangajangana, zany hoe tena napetraky ny tompo mihitsy hoe raha mijangajanga kosa le anankiray ka tsy zakan'le anankiray zany dia tsy voafe amin'izany hoy izy na ny lahy na ny vavy. Ny fijangajangana ihany no hany azahoana manaiky ny fisaraha-panambadiana. Raha mijangajanga lay anankiray de azo ekena ny fisaraha-panambadiana araka ny tenin'ny tompo hoe raha misy misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana, fa zany hoe raha ohatra ka noho ny fijangajangana ny nisarahana dia mitino izy de tsy voafehy amin'izany. Zao nefa zany tory tsy milaza hoe dia tsy azoko atao ve miaritra ihany na de mijangajanga aza ny vadiko, tsy terena isaraka ianao akory, tsy zany, tsy terena isaraka ianao. Nefa raha ohatra ka misaraka aminao ny vadinao, mitady fisarahana aminao ny vadinao, noho izy efa mijangajanga izy efa manana vady kely any ambadika any, raha sanatria aza ka misaraka ianareo dia azonao atao tsara, azonao atao tsara ny milaza amin'ny tompo hoe tompo izao ny zavatra efa mitranga, ary mino marimarina fa tsy manameloka anao amin'izany ny tompo. Fa ny teniny eto de milaza hoe na rahalahy na anabavy de tsy voatery amin'izany, fa Andriamanitra efa niantso antsika amin'ny fihavanana. Raha mety mitoetra kosa ho ihany nefa izy na tsy mino azy, zany hoe mitoetra eo aminao izy, tsy mijangajanga izy, tsy manitsakitsaka anao izy, fa miaina ao aminao izy fa tsy manohy tena no ataony, tsy mety manohy tena izy, tsy mety miaraka mivavaka aminao izy, tsy mety miaraka mandeha manao any am-piangonana izy, tsy mety raha izany no ataony, de ozy ny tenin'ny tompo hoe aza misaraka amin'ny mihitsy ianao. Ary izany zavatra zany ry havana dia ahitantsika ny fahendren'Andriamanitra, ary noho izany dia mampianatra antsika ny tompo eto amin'izao Korintiana 2:7 izao, ny amin'ny hanajanao ny tokantranonao, ny iainanao miaraka amin'ny vadinao, vady tokana ihany ny vadin'ny kristianina, iainao mahatoky miaraka aminy izy. Raha ohatra ka selibatera ianao hoy izy na mpitondra tena, tsaratsara aminao kokoa ny mitoetra tsy manambady, nefa raha tsy maharitra ianao fa te hanambady dia tsy fahotanao ihany koa zany. Saingy zavatra anankiray de ny hoe raha ohatra ka niova fo kosa ianao, raha vao niova fo ianao ka ny vadinao mbola tsy niova fo nefa tsy manitsakitsaka anao izy, fa izy tsy mety mivavaka miaraka aminao fotsiny, de tsy tokony hisaraka aminy amin'izany ianao, fa tokony hiaraka amin'ny hatrany. Fa raha ohatra kosa ka miala izy, lasa izy mijangajanga, lasa izy manitsakitsaka anao, raha zakanao no miaraka mipetraka aminy, raha tianao izy ka te hivavaka ianao, efa nahita zany ary havana. Betsaka ny vehivavy tena efa nitsakitsahany vadiny mihitsy izy, kanefa de nivavaka ny natao, de fantany fa iny vadiny iny dia efa navidin'ny tompo tamin'ny rany ihany koa, de nivavaka ny natao. Mahafaly de zao naveriny tompo somatsara ihany reny vadiny efa nandao azy reny. Misy kosa nefa ny sasany
misy kosany sasany tsy niverina le lehilahy fa lasa tany dia tsy manome tsiny azy Andriamanitra satria efa nanapaka ny fanambadiany tamin'ny fijangajangana izy dia niraisiny fotsiny tenin'Andriamanitra hoe rehefa lasa moa izy ataoko hoana moa no any razy iverina eto amiko ary rehefa nanambady ray rona telo any izy nangataka diforitsy izy dia nanaika ataoko hoana moa hoy ny tompo hoe raha ny tsy mino ny miala aoka izy hiala fa Andriamanitra efa niantso antsika ho amin'ny fihavanana. Enganie zany fanazavana tsotsotra nefa zavatra lehibe zany dia hiainanao amin'ny maha-kristianina anao ka raha sanatrika mbola tsy voavonjy ny vadinao dia tsy ho kivy anao fa hivavaka ho azy raha mbola miara-mitoetra aminao izy ary na sanatria aza moa ka manao miditra ny any izy Andriamanitra ny mamerina ny maditra ho eo aminao hoe minoa fa marina ny voasoratra hoe minoa ny Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Hivavaka isika. Misaotranao izay raha eo no ny famondram-ponao sy ny fitiavanao satria tena mazava aminay ny teninao fa hay ve ny fitsipika mikasika ny fanambadiana dia nataonao mazava ao amin'ny teninao tokana ihany ny vadinay. Izany ihany no fitsipika nataonao hatrany am-boalohany. Mifona aminao zahay Tompo fa raha amin'izao fotoana izao moa zany fanambadiana zany dia zavatra efa tsy dia misy dikany tsony zany ary fonanay aminao fa na dia ao amin'ny fiangonanao asa dia mbola misy ihany tahaka ny tany Korinto izay miaina amin'ny fijangajangana nefa ao amin'ny fiangonanao ihany izy. Mifona aminao azy reny zay ary mangataka aminao mba hanome fahasahina ny mpitory ny filazantsara hanambarany marina sady hiaina amin'izany fahamarinana zany. Vavaka aminao manokan'izay ho an'ireo kristianina manana vady tsy mino mangataka aminao zay Tompo mba hampahery ny finoany ianao hampatanjaka ny finoany ianao ka hanome toky azy fa marina zay nambaranao hoe minoa ny Jesosy Tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankonanao ho tanterahinao amin'izy reny eny izany teny fikasanao izany ary ireo rehetra miezaka hijoro araka ny teninao ho mahatoky amin'ny vadiny mba hisiny filamianao tokantrano sy ho voninahitra sy anaranao dia ianao Kristy Tomponay no anoana sy hanampy azy reny isan'andro mba ho voninahitra sy anaranao izany tokantrano izany. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany.